Antoko Ariama dia tsy niantehitra tamin'ny base fa nifototra kosa tamin'ny foto-kevitra izay nijoroany araka ny fambetin-dresaka ny amiral Didier Ratsiraka fony fahaveriny. Ary anisan'ny ijoroan'izy ireo ny fametrahana ao ambony ny fiandrianam-pirenena na ny souveraineté izay tsy tokony atao latsaka ambany. Tsy azo atao ny fanaovana fanararaotana na exploitation eo amin'ny samy olombelona. Noho izany dia mitako masitsivana ho amin'ny olombelona anao ambony noho ny zavatra rehetra tombontsoam-pirenena ny kandida filoham-pirenena sy izay ho filoham-pirenena eo. Ary efa olona tokony efa voavolavola hatramin'ny fahakeliny fa hitantana firenena amin'ny alalan'ny fahaizana ananany ary indrindra ihany koa farafahakely ny viana lavitrezaka. Noho izany dia nitondra ny fanehonkevina momba ny raharaham-pirenena ankehitriny sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ity mpikampana eo anivony Antoko Ariama ity. Ambony ny zavadrehetra ny tombontsoam-pirenena, ny service public amiko zany dia zay ny tokony oloaloha. Ny projet rehetra zany ohatra ny ambikambiny zavatra zany amiko fa ny tokony ananany aloha dia ny tombontsoa ambony ny firenena zay tokony oloalohavina tampolo. Des projets de société ny tokony ananany fa tsy hoe béton na goudron na zavatra matériel no entina ilatsaka ho filoham-pirenena. Karazana société toinina no société ilaina eto Madagasikara. Ny bokomena aloha dia tsy miala amin'ny Ariama. Akory aby atsika jiaby magnano mbola tsara atsika rivariva asabakaya tantely amambao ana fiainana ary eto zahay amin'ny fikambanambe ny MRFM Source dia magnano na miondriky miaraka amin'ny fianakaviana zay nandalovan'ny raha sarotro nantriky mitratra. Ialagna tsiny koa jo ariva jo vao magnano misy satria maro ny tambagna tsy maintsy natao anika taratara ny fialantsiny ny fivolagnanay amin'ny raha mandalo. Mialatsika izy natsondrainy nodiany aminy i mama Céline Ratsiraka. Navita be teto amin'ny firenena izy ary agnisan'ny reny na hoe première dame nanana izy teto amin'ny firenena indrindra teo anivon'ny vahoaka ary indrindra koa tamin'ny fianakaviana. Eto dia miondrika ampagnajagna miaraka amin'ny fianakaviana ny fianakaviam-be ny MRFM Source. Akory mo atao fa io asan-dragnahary mahery asan-dragnahary fa matetiky atsika olombelogno tsy zatra ary le raha tsy mahazatra na ny navadibadika na tsy varavadibadika ndragnahary koa fa mivolagna entinao nefa servicenao nefa ny adidina ataonao tsy maintsy alaiko anao ary tsy maintsy mipody amin'ny tany navianao atsika tsy miady aminazy. Reny izy volaniko navita ary tegna reharehan'ny madiniky indrindra ny taranaka tamin'ny fahazegny teo amin'ny resaka fitezagna ny vitany tagnatin'ny 27 taogno ny aignany teto an-tany na 87 ans. Reny izy tsy nagnavakavaka izy ary ny hainy iny niara-mony heny niaraka nitondra nagnanatra izy ary nagnitsy indrindra fa ny ankizy madiniky vy nahitagna ny akanjaza izy. Nanana izy azy koa izy teo amin'ny fitatagnana ny coopérative samihafa indrindrandrindra teo amin'ny coopérative ny Proco. Maro tsy voatanisa eto ny soa nataony ny tsara vity amin'ny maha ray aman-dreny ny taiza nitondra tagnatin'ny fiarahamonina. Agnisan'ny olony tezainy tamin'ny fahatandrany tamin'izay mbola mpianatra ny Sainte Famille, agnisan'ny nahazo toromarika nahazo taiza taminazy ny vatategnanay indrindra fa ny vatategna aingany ka hipetraka amin'ny toerana maninitsinitsy ampandriagna izy
ary ahazo fahasoava be indrindra amin-dragnahary. Eto koa zay mitodika amin'ny fianakaviana, tsy naroza raiky zegny fa nitsika jiaby ka eto zay miara ory miaraka malahelo amin'ny fianakaviana. Aingane mba tsy ny alahelo karaha niany raha nisiky ny angataitsika amin'ny tomponahary fa mba miatsarana ho atsika velogno ny fahasalamagna ho an'ny taranaka zay nambelany, ary indrindrandrindra reo zaza tamin'ny fotoagnandro zay nitezainy tamin'ny alalany akanjaza. Be ny vitany ho za ho tsy ho voatanisako eto fa dia isaoratsika jiaby, isaoratsika koa ny mpiaramoniny jiaby hoe tsy lavo izy akory na hoe tsy resy izy akory fa asan'ny Andriamanitra tsy azotsika ialagna. Mbola misy moa ny fotoagna korokoragnatsika madinidinika foifoiky mikasiky ny raha vitany, indrindra teo amin'ny fitondragna zay nandesin'ny vadiny tamin'ny andron'ny Tokola Ray aman-dreny Niasy Didier Ratsiraka. Andesitsika mibavaka mandrakariva ary tsy ho maty, tsy ho voafafa agnaty fony mahalala ny vitan'izy mivady. Saotra tompoko.